Izay ny vaovaon'ny fahasalamana fanototo-saina teny Akatso ny Kongresy raisam-pirenen'ny Arikana ny Association internationale pour la recherche interculturelle ny filoham-pirenena malagasy Ery Rajaonarimampianina no nanokatra izany tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity androany ity. Ny namana velo sy Israel indray mitatitra izay vaovao izay. Voalohany no nandraisan'ny Madagasikara ny Kongresy raisam-pirenena ny Arika. Voalohany ihany koa no nisy ny filoham-pirenena nanatrika kongresy teny amin'ny Université n'Antananarivo. Ny filoha Ery Rajaonarimampianina izay efa nandraty fianarana teny Ambohitsaina no nanokatra tamin'ny fomba ofisialy izany kongresy izany. Ny filoha malagasy izay mpampianatra no mitondra fanohanana ireo mpikaroka malagasy sy vahiny tamin'ny fahatongavany. Tsy ny fikarohana ihany fa ny fampianarana ambaratonga ambony no jeren'ny filoha hoy ny minisitry ny fampianarana ambaratonga ambony nandritra ny lahateny izay nataony. Nampirisihan'ny filoha manokana nefa ny tanora malagasy mpianatra izay tonga nanatrika ny fanokafana ny kongresy ity mba hitazona ny kolontsaina malagasy na dia efa mihatraika betsaka amin'izany aza ny fanatotoloana indrindra avy amin'ny tambazotra sosialy. Après le sommet de la SADC et celui de la francophonie organisé l'année dernière en Antananarivo, voilà que ce congrès international s'inscrit également dans le retour de Madagascar dans le concert des nations. Nambaran'ny solitena maharitra ny vondrona Europeanina Antonio Sanchez Benedito fa efa tsikaritra ny fahavononan'ny fanjakana malagasy hiaro ny arim-pirenena eto amintsika. Ity fanamby iray ity izay mbola vokatra ny fahasamihafana ara-kolontsaina eo amin'ny firenena maneran-tany. Ny fifanakalozana no mahatonga ny fampandrosoana maneran-tany hoy ny filoha teo am-pamaranana ny lahateny izay nataony.